ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miraba tsika revaka malalahatra sy dia latsinainy fa 13 ny volana mety ny mofinaina vilahatra tsika dia ny romanina toko fa 10 romanina toko fa 10 andiny fa 4 ka hatramin'ny fa 1 romanina toko fa 10 andiny fa 4 ka hatramin'ny fa 1 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izaho koa rahalahako dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo. Dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo toy ny mampahatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ny jentilisa ka manao fanompoam-pivavahana amin'ny torokon'ny filazantsaraN'Andriamanitra mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa. Rehefa nohamasin'ny fanamasina ka dia manana izay ataoko rere ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra. Fa tsy sahiko lazaina izay zavatra tsy nampanaovan'i Kristy aho na amin'ny teny na amin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa. Dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanamasina dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilikirona no nahatanteraka ny fitorikon'ny filazantsarani Kristy. Koa dia nataoko voninahitro ny hitory ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay efa niantsona ny Kristy anefa, fa andrao hanovona eo ambonin'izay efa naorin'ny sasany aho, fa araka ny voasoratra hoe izay tsy nilazana azy no ahita, ary izay tsy nandre no ahafantatra. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nandiny fa 4 fa izaho koa rahalahako dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Amin'ny andininy fa 12 no ahitantsika fa amin'ity toko fa 10 ity zany no ahitantsika fa tsy i Paoly akory no nanorina ny fiangonana tany Roma. Hoy amin'ny andininy fa 12 ary izany mahasampinay matetika tsy hakany aminareo. Sampona matetika Paoly izy ka tsy tonga tany Roma mihitsy izy ary raha tsy efa teoriana izy fa tonga tany. Fa ny fiangonana tany Roma dia mpianatry Paoly no nanorina azy. Amin'ity andininy fa 4 ity nefa dia asehon'ny Paoly toetra manokana izay tokony hananany kristiana na mety ho tokony hananany ny olombelona hananany mpino mihitsy koa aza. Hoy Paoly manao hoe izaho rahalahiko dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo sady feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Amin'izao andro ataontsika hoe iainantsika izao dia mihavitsy ny olona mifampatoky. Mihavitsy ny olona mifampatoky satria be loatra ny fifamitahana amin'ny endrika maro samihafa. Andrarana dia izay olona izay heverinao tena hitokisanao dia indraindray mivadika. Indraindray mivadika amin'izay ataontsika hoe fifanomezan-toky, na mivadika amin'izay mety ho fifampirarahana, na mivadika koa amin'izay tokony menina izay fanarahana natao. Hany ka manjary tsy mifampatoky ny olona. Marina fa tsy dia tena toetra mandeha ho azy ao anatin'ny olona akory ny fifampitokisana, saingy raha fiarahamonina ny tsy mifampatoky dia sarotra ny miaina miaraka. Ny taona malagasy nanao hoe tainomby ny vadika tsy misy maka. Izany hoe tainomby ny vadika dia tsy misy maka. Amin'izao androntsika izao moa zany dia ilay omby mihitsy ara no tsy hita dia mazava ho azy tsisy ny tainomby. Satria efa tena latsapaka mihitsy ilay farafaratsiana dia manjary tsy mifampatoky ny olona. Sarotra nefa ny amin'ny hoe fiarahamonina izay tsisy fifampitokisana satria sady
tsy mandeha ny toe-karena rehefa tsisy fifampitokisana. Rehefa tsisy fifampitokisana ny fiarahamonina dia tsy misy varotra azo lazaina hoe mandeha. Mivarotra sardine ianao dia azonao antoka efa sardine ny ao anatin'iny sady sardine dia voatery manamarina ianao. Azonao antoka ve vary vidianao fa tsisy vato dia rehefa tsy matoky ianao dia voatery lasa fahasahiranana be mihitsy zany rehefa hoe tsy mifampatoky ny fiarahamonina, tsy mampandeha ny toe-karena io. Ary tsy hoe ny toe-karena ihany no tsy mandeha fa ny fifandraisana koa manjary miteraka olana, manjary mampananisarotra, manalava raharaha rehefa tsy ny fampitokisana ny mipetraka. Rehefa mipetraka kosa ny fampitokisana dia miatsotra kokoa ny raharaha, haingana kokoa ny fikorianan'ny varotra, fikoriana fifampirarahana, tsy manavesatra ny lafin'ny fandrahana sy ny sisa rehetra. Fa arakaraka ny fandrosoan'ny siansa ny tao voamaika, tsy ny siansa akory no natokany tsy fampitokisana fa ny farantsian'ny olona rahateo, fa arakaraka ny fandrosoan'ny siansa sy ny fahalalana ny voamaika mamafina ny tsy fifampitokisana. Etsero satria miaratsy ny olona. Miaratsy ny olona dia lasa simba ilay fihavanana, simba ilay maha olona noho ny araka ny resahantsika teo hoe betsaka ny mivady pitokisana, mieny nefa tsy rehefa aveo, na koa eny tompoko nefa tsy rehefa aveo adino sy ny lafin-tsahatra maro samihafa. Fa ny faharoa izay tsapatsy ankehitriny koa dia izao, vokatra dia lasa tsy manana fijery miabo koa momba ny olona anankiray isika. Zany hoe rehefa mijery olona isika, rehefa mijery olona dia manjary lafiny mihiba amin'ilay olona no avy hatrany dia hita, lafiny ratsy amin'izay olona no avy hatrany dia hita, no ny toe-javatra zany. Tsy hoe ratsy fanahy akory zany, fa izao no ilay fiarahamonina mitranga dia izao manjary lasa mora mahita ny tsy mety amin'ny hafa ny fiarahamonina ankehitriny. Mora mahita ny lafin'ny ratsy, ny lafin'ny fahalemena eo amin'ny trangan-javatra ny olona ankehitriny. Na dia efa miezaka ary ny olona anankiray satria tsisy olona hoe tsisy kiana zany, tsy mahita an'izany ianao. Fa tsy maintsy misy foana lafin-javatra azo itenenana ny olona anankiray. Jesoa aza moa nahitany olona lafiny tsy mety ka izy ianao no tsy ahitany olona lafiny tsy mety. Jesoa aza tsy hoe tsy nety Jesoa fa ahitany olona samy hafa izay. Jesoa aza mbola nahitany olona lafiny tsy mety nefa izy tanteraka. Ka mainka moa fa ny tsy tanteraka raha teo dia vao mainka ahitana tsy fahatanterahana mivandravandra eo amin'ny fiainana dia noho izany toe-javatra izany dia manjary lasa mora mifampijery ny tsy mety dia mora misaraka, mora miady ny fiarahamonina. Amin'ity Romanina toko fahadimy ity dia hafa mihitsy ny efa fijerin'ny Paoly. Hafa mihitsy ny fijerin'ny Kristiana. Hoy Paoly manao hoe za ange mbola tsy nahita anareo mihitsy e. Za ange tsy mahafantatra anareo e. Za ange tsy nifanerasera taminareo e. Fa izao mahatoky anareo aho. Za dia mahatoky ny aminareo fa feno fahatsarana ianareo. Zany hoe Paoly dia tsy hoe manao fomba fiteny mandrobo, fa tena mazava Paoly tsy manao an'izany, fa ho Paoly hoe tena mahatoky anareo aho. Olona tsy hitany Paoly, olona tsy nifanerasera tamin'ny Paoly tany am-piandohana, olona tsy fiangonana tsy izy ny nanorina azy, fa izao mahatoky izy. Ny havako isan'ny ataontsika hoe tokony ho toetra mampiavaka ny Kristiana ny toetra mahatoky. Ary Jesosy efa nanafatra an'io hoe aoka amin'ny teninareo rehefa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia. Ny Kristiana raha ohatra ka amin'izao andro antsika izao fotsiny ihany no mba mahazona zany teny zany hoe za rehefa nanome toky hoe eny dia eny izay, eny hatramin'ny farany. Za rehefa manome toky hoe ity ataoko dia ataoko hatramin'ny farany. Za rehefa manome toky hoe ity adidy ity fitaiko, za rehefa manome toky anao dia azonoko hatramin'ny farany izay. Raha izay toetra izay ny ainan'ny Kristiana 12 tapitrisa na 14 tapitrisa eto Madagasikara dia miova ny fiarahamonina. Ao am-baiboly dia misy milaza manao hoe tao amin'ny tempoly any dia tsy mba nisy nampamoahana koa, tsy mba nisy tsy nisy ampamoaka koa satria mahatoky izy. Nao anatin'ny fiangonana aza ange
ny rafitry ny atao hoe contrôleurany vola de tatioriana be tsy tokony adonono zany ny fiangonana tany amin'ny tonjato fasivy ambiny folo tapany voalohany tamin'ny tonjato faharoapolo de tsy nisy contrôleurany vola tsy nisy mpandiny-bola ary tamin'izany fotoana zany tsy nisy mpitanjolatry ny vola tao anatin'ny fiangonana tamin'ny tantaram-piangonana teto Madagasikara dia mpitahiry vola fotsiny nisy fa tsy nisy mpitanjolatry ny vola zany hoe zao moa iainantsika ny hoe sady efa misy mpitantsolatry ny vola boky hafa iny ity mpitahiry vola any mpitahiry vola iny ary misy mpandiny-bola mandinika ilay vola hoe any ve le vola mantsan'ilay mpitahiry vola ary aiza le taratasy fanamagnena maro samihafa tsy ilaina akory zany fa hitarafantsika hoe manahoana ny fiarahamonina aty anatin'ny fiangonana moa zany misy hoe hafa mihitsy ny mpandray soratra ny vola hafa mihitsy ny mpitahiry vola ary hafa ny mbola mpandiny-bola ary ny mpandiny-bola koa tsy atao anankiray fa tsy mety raha mpandiny-bola anankiray fa tsy maintsy atao olona roa kely indrindra ilazanany hoe manjaka ao anatin'ny fiangonana koa ve ny fifampitokisana tsy ilaina akory ny mpandiny-bola mazava ho azy tena ilay zany satria takin'ny toetrandro fa hitarafantsika hoe makaiza ny fiarahamonina kehitriny ary mbola iamafimafy kokoa noho zany arakaraka ny androtsika dia mbola iamafimafy kokoa noho zany mihitsy aza hotsika manao hoe raha misy toerana tokony isinny fifampitokisana dia eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy eo amin'ny fiaraha-miasan'ny samby tokony miezaka zany isika kristianina manao hoe ndeha isika mba olona mahatoky ndeha tsika olona mahatoky aiza ny misy ny tokony fifampitokisana de pona manao eo anatin'ny fiangonana eo amin'ny sampino miara-miondrika ary eo anatrehan'ny azo fitsalian'ny Kristy tsika rehetra fa tsy hitan'i Jesosy eo amintsika zany hoe toetra mahatoky zany miara-miaika itsika io zany raha misy zavatra tokony ifonantsika ary tokony anitsitsika ndehantsika de ny hoe ndao amba itoetra mahatoky ary io tsy vitan'ny moralina fotsiny ny olona tsy azo tena zavana hoe za moa mba hitokisa za moa mba hitokisa tsy azo atao an'izany fotsiny ny olona fa ny fitokisana dia setry ny toetra zany hoe mipetraka ny fitokisana satria setry ny toetranao zany aza mieritreritra manao hoe maninona ny any tsy hitokisanareo maninona ny tsy hitokisanareo ny antony de zao mety misy zavatra hitan'ny olona eo aminao mety misy zavatra tsapan'ny olona eo aminao de tsy mahatoky izy fa setry ny toetra ny fanajana sy ny fahatokisana sy ny fitokisana de setry ny toetra zany hoe vokatry ny toetranao no hipetrahan'ilay fitokisana na hipetrahan'ilay fanajana ny olona tsy azo rakena zany hoe za mba hatsao tsy voatery ho azo atao zany fa rehefa mendrik'aja ianao de mipetrika ao zay mahatonga ny tolo hoe mendrik'aja zany hoe tena rehefa mipetraka ianao dia mipetraka ho azy ny haja ataony haja atolotry ny olona de valin'ny toetranao sentry ny toetranao de tahaka zany keo fitokisana na ny fifampitokisana tsy azo atao zany miteny olona fotsy manao hoe mba hitokisy mo zavatra roa le olona de tena tsy mahatoky ahy mihitsy fa maninona anao tsy mahatoky mba olona ohatry reny ka tsy hitokisana ka ny moraly ny tena ohatry zany tsy zany akory ny mahatonga ny olona mahatoky fa mahatonga ny olona mahatoky de zao hitany eo amin'ny toetranao le izy tsy voatery ho tenenina ny vava koa ary zany fa mety efa nisy zavatra na iny mety misy zavatra lafin-javatra maro samihafa tsapany teo aminao de manjary tsy mipetraka tsony lay fitokisany fa izany de miezaka isika miara-miezaka ny hoe andeha aseho amin'ny toetra andeha aseho amin'ny hoe za tsy hivady-pitokisana de mipetraka le fitokisana rehefa aveo hoy Paoly manao hoe za mahatoky anareo engany ry avako malala ho fiarahamoniny ho fianakaviany ho fiangonany mifampatoky tsy mora io tsisy zavatra maharary ohatran'izany hoe tsy tokisana zany tsisy zavatra maharary ohatr' zany indrindra eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka eo amin'ny fifandraisan'ny ankohonana ao tokantranao eo amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana eo amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona dia manimba ny marary le hoe tsy tokisana noho zany de zao andeha hiezaka anderaka ny sitrapon'Andriamanitra de voavoly hoentin'ny fanamasina ao anatin'ny fiarahamonina ny toetra mahatoky fa ny faharoa de zao ho Paoly manao hoe za koa dia mahatoky ny aminareo fa feno fahatsarana ianareo zany hoe tsy vitany hoe mahatoky fotsiny Paoly fa manana fijery tsara ny amin'ny Romanina tsy hitany ny Romanina tsy nonona tany Roma izy tsy mifanirasera tamin'ny tany Roma izy tsy nanorona ny fiangonana tany Roma izy manao hoe
tsara ianareo, feno fahatsarany ianareo. Miavako raha misy olona tokony hoanana fijery tsara ny hafa teo anatin'ny fiangonana. Ndraindray nge masika isika ao anatin'ny sa fianakavin'ny finoana, samy anatin'ny fianakavian'ny mpindry ndraindray nge tsika masika. Ndraindray lasa tsy ny lafiny tsara amin'ny olona mihitsy ndraindray no hitantsika, fa ndraindray ny tsy mety ataony zay mora hita, na ndraindray inina tsy jerena mihitsy ilay mba fiezahana, inina tsy jerena mihitsy ilay lafiny tsara amin'ny olona ao anatin'ny fiangonana, fa zao lafiny ratsy mandrakariva. Ary betsaka revako malala izay toe-tsain'izao tontolo zao ange zany. Ny toe-tsain'izao tontolo zao ange miezaka mijery ny tsy mety mba ahafahana mamotika ny hafa, satria zany antsoina hoe toe-tsaina individualiste. Za ihany de ataoko zay apotika anao, zay ampilefotra anao, dia ezahako mihitsy zay anakina anao mba ahafahako misondrotra. Ary de toe-tsaina tahaka zany izay manimba ny fiarahamonina. Zany nefa ndraindray dia tonga ty anatin'ny fianakavian'ny fiangonana. Zay mahatonga an'i Paoly miteny hoe tandremo tsara fa zany kristianina zany rehefa mifampijery dia miezaka hijeriny tsara eo amin'ny namany izy. Miezaka hijeriny tsara ary mampirisika azy hiatsara hatrany. Rehefa hitanao ny ratsy eo aminy dia ny tsy mety eo aminy dia anaro izy Paoly amin'ny Galatiana, fa ezao koa ny mampahery azy amin'ny tsara. Aza finaritra mijery ny tsy mety fotsiny eo amin'ny fitafin'ny namanao, eo amin'ny toetrany namanao, fa mba miezaka koa mijery ny tsara eo aminy ary ataovy izay ivelarany ilay tsara eo aminy. Ny tsara angetriny zava-maniry koloina dia mitombo. Ka ahoana ny tombon'ilay tsara eo amin'ny olona anankiray na evon'ny fiarahamonina raha ohatra ka lay ratsy foana no resahana, lay ratsy foana no resahana, ary lefa lay ratsy foana no resahana dia zao mitombo ny ratsy. Arakaraky ny resahana ny ratsy ny voamaika mampivelatra ny ratsy. Arakaraky ny resahana ny ratsy voamaika mahatototra ny tsara. Betsaka ny tsara azo resahana anke amin'ny olona anankiray. No zany dia ao anatina communauté, ao anatina fiangonana, ao anatina fiarahamonina dia zao miezah miresaka koa ny tsara, miezah miresaka ny zavatra mahafinaritra, miezah miresaka ny zavatra mitondra fifaliana. Ny ratsy tsy maintsy misy foana fa mifidiana ny resaka ny tsara. Hitantsika fa na ao anatina tambajotra ary io indraindray. Ao anatina tambajotra dia hita ilay aretin'ilay fiarahamonina, hita ny aretin'ilay mpiarabelona. Hita indraindray anatin'ny tambajotra indraindray dia compte faiky isan-karazany no ampiasain'ny mpiarabelona, satria tsy mifampatoky. Compte faiky isan-karazany no entina maneho hevitra, compte faiky isan-karazany no entina manaratsy na tahaka izany be dia be. Lasa ny ankabeazan'ny olona dia mampiasa compte faiky avokoa, zany hoe ao anatin'ny tambajotra isan-karazany. Rehefa fitorina dia zao anarana fahafa, anarana tsy mazava, satria tsy mifampatoky, satria tsy azo antoka, satria tsy afaka miteny zavatra tsara, satria te-hiteny zavatra mandratra, te-hiteny zavatra dia lasa hitantsika fa zany rehetra nefa raha tohizina dia zao voamaika mitondra any amin'ny faharavana. Arakaraky ny tenenao tsy mety eo amin'ny olona ny voamaika mahatonga areti-panao azy sy mahatonga areti-panao anao. Dia eto ahitsiny Paoly tsarantsika amin'ny hafatra ho an'ny Romanina manao hoe azonao atao hoe ny milaza zavatra tsara amin'ny hafa. Azonao atao ny mampahery ny hafa amin'ny filazana ny tsara eo aminy, ary azonao atao ny mamboly fifampitokisana. Miavaka malala raha manana zany toe-tsainy zany tsika dia manana ny toe-tsain'ny filazan-tsara, ny tsara, filazana tsara, ny vaovao mahafinaritra, ny vaovao mampivelatra, ny tsara tokony ho arahana, ny ratsy tokony ho ahitsy. Zany no antsoina hoe filazan-tsara. Rehefa namasina izay nomeny ny tompo anao anay malala, ahatonga anao anjakan'ny fifankatiavana, anjakan'ny fifamelana, anjakan'ny fifampitokisana, ary ilay filazan-tsara nomeny ny tompo anao anay, ahatonga anao mba hanana fijery madio sy mazava ny namanao. Vavaka isika, tompo, ny filazan-tsara izay raisinay, ny filazan-tsara izay nomenao anay dia manova ny fomba fijerinay ny mpiarabelona aminay. Satria ny teninao dia nanafatra anay manao hoe minitsy mijery zavatra eo amin'ny aminareo afa-tsy Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, ho soratra ao masina.
dia ataovy hitanay eo amin'ny namanay tompony azo fijalianao, mba hahitanany tsara eo amin'ny fiainany, satria ny azo fijalianao nefa nandresy ny faharatsiana rehetra, ny fahalemena rehetra, ny tsy mety rehetra, ka mba ho hitanay eo amin'ny namanay ny toetranao Jesosy. Ataovy manana toe-panahy mahatoky izay Tompo. Ataovy manana toe-panahy mindrom-pitokisana koa. Ataovy manana toe-panahy azo ianteherana, azo itokiana, mba ho fiarahamonina misy fiadanana, ny fiarahamonina misy anay. Jereo ny tanindrazanay Tompo, jereo ny vahoaka malagasy, anjakan'ny tsy fampitokisana, anjakan'ny fomba fijery ny tanila, ny fanaratsy, mamindraha fo sy mamelànay Tompo, fampianazy izay mba ho tiany namanay, ho tiany mpiray tanindrazana aminay. Esory aty anatinay ny fo tsy madio, fa omeo anay ny fo madio, ny fo mahay mankasitraka, ny fo mahay mampahery, ny fo mahay miara-mifaly, ny fo mahay mifanondrotra, ny fo toy ny fonao Jesosy. Manomboka ny herinandro Tompo, dia ataovy manomboka ny herinandro anatin'ny fahadiovam-po sy ny fahalemem-panahy izahay. Ataovy mahay mijery ny namanay amin'ny fo madio, ataovy mahay mamela heloka, ataovy mahay tia ny olona rehetra tahaka anao Jesosy. Dia herinandro vaovao anjakan'ny fiadana sy ny fifaliana ity herinandro vaovao, iasanao omenao anay ity. Izao herinandro ny fanamasina izao, dia ataovy anjakan'ny fanahinao ny fiainanay Jesosy.